Mitombona amin'ny fambolena sy ny fiompiana ny ankamaroan'ny mponina eto Madagasikara. Ankoatran'ireo manao ny fambolena ho asa fameloma-tena, dia ao koa ireo manao izany ho asa fampidiram-bola mihitsy. Mba ho fanampiana ny tantsaha dia misy ny rafitry ny tranobe tantsaha mpamokatra izay entina hampiroboroboana ny asa famokarana ary ho fanamafisana sy fanampiana ireo fikambanana izay efa mipetraka eny ifotony. Ny rafitra tranobe ny tantsaha mpamokatra dia fivondrona ny tantsaha manerana ny Madagasikara. Tena asan'ny tranobe ny tantsaha mpamokatra dia voalohany indrindra miaro ny tombotsoan'ny tantsaha izy amin'ny sehatra rehetra. Faharoa, hivotserasera momba ny famokarana rehetrarehetra dia anisany manome tolo-dra rako handrindrana indrindra ilana ny filan'ny tantsaha. Andeha isika hitsidika faritra iray dia tsy izy izany fa Ibongatsara. Anisan'ny mamatsy an'Antananarivo amin'ny karazam-bokatra maro izy. Andriamatoa Robert dia mpitarika mavitrika ao amin'ny fikambanana fivoarana. Ibongatsara aloha zany dia ny 900 ny mponina eo dia saika miaina na io fambolena sy fiompiana natao hivelomana fotsiny atao sakafo na ilay tena atao fa sehatra asa fitadiavam-bola mihitsy. Eto Ibongatsara efa misy tsena maromaro. Raha aloha zany ilay hoe tsenan'ny commune dia eto tanàna ihany dia efa misy tsena ho an'ilay manana zavatra kelikely. Dia ho an'izay efa somary misokatra kokoa zany ny lalam-barotra dia efa mitondra ny vokany miakatra makany Antananarivo renivohitra mihitsy satria dia anisan'ny mamatsy an'io tsena namontana io. Raha ilaza ato tanisa moa zany dia tena hoe ny atao hoe ny eo amin'ny tsy latsaky ny 3 taonina na 4 taonina isan'andro ny vokatra avoakany zany commune Ibongatsara zany amin'ny lafiny legioma. Ankehitriny dia misedra olana lehibe ny fambolena sy ny fiompiana ary ny jono noho ny fikorontanana ny toetrandro. Manomboka hitantaratra eo amin'ny fambolena ny fisehoan'izany olana izany amin'ny tsy fisian'ny rano, famainan'ireo farisy-dobo, fiainan'ny rotsakorana, fitombon'ny hafanana sy ny sisa. Raha ilay resaka fiovan'ny toetrandro indray aloha angamba dia tena nahita hoe na tsy teto Ibongatsara aza fa teto Analamanga iray manontolo mihitsy dia tena anisan'ny teram-pahavoazana. Miena ny rotsakorana tsy misy ny rano ambolena dia miena ny vokatra kely koa zany ny sakafo dia misy fiantraikany amin'ny fidiram-bola ny tantsaha amin'ny ankapobeny izay fiovaovan'ny toetrandro izay. Inona raha ny vahaolana amin'izany fikorontanana ny toetrandro izany? Aloha dia ataoko hoe mandavaka lavaka dia iny zany no entina androany. Zay zany mba vahaolana hitanay satria tsy hitanay zany izay atao ato-izay tsy inona. Mandalo fahasahiranana tokoa ny tontolon'ny tantsaha mpamokatra amin'ity fiovaovan'ny toetrandro ity na ilay changement climatique. Dia ny vahaolana ny oentin'ny tranobe ny tantsaha mpamokatra zany manoloana an'izay dia fijerena masom-boly mifandraika amin'izay fiovaovan'ny toetrandro izany hoe masom-boly amin'ny resaka cycle court. Dia eo ihany koa zany fijerena lalam-barotra zany ahafahan'ny tantsaha tena misehatra amin'izay famarotana izay. Misy ihany koa ny fanetsehana an'ireo fandaharan'asa na tetika asa na programam-panjakana zany ahafahan'ny tantsaha manatsara ny famokarana. Nanomboka tamin'ny martsa 2024 koa dia nisedra krizy ara-pahasalamana Madagasikara ary niantraika teo amin'ny fiainan'ny mponina andavanandro izany. Manoloana ny Covid-19
dia nanentina andreo mpamokatra mba hanaja tanteraka nylay fepetra ara-pahasalamana. Ny vahalohany manaraka ihany koa zany a dia ny fanatsarana hatrany andreo famokarana. Manaraka an'izay zany a dia manamafy ihany koa ny lalam-barotra dia ny sedra olana amin'ny resaka famarotana zany. Fampifandraisana ny tontolon'ny mpamokatra sy ireo mpivarotra zany le couple OPOM. Tsy vitany mitondra vahaolana ny tranobe tatsampamokatra fa tena manampy ihany koa amin'ny fiatrehan'ireo karazana olana misy ary mametraka paikady maharitra ahafahan'ny mpamokatra mivelona sy mamelona ireo manodidina azy.